folo andro taorianan'le nanaovana ny tsindrona faharoa manao an'ity horonan-tsary ity satria tsy maintsy niandry an'izay fotoana izay amin'le hijerenan'le effet secondaire na le hoe tranga tsy nampozina taorianan'le vaksiny. Tamin'ny 9 Mai 2024 no nanao an'le tsindrona faharoa, dia ny tsindrona voalohany ny 7 Martsa 2024 ihany koa, izany hoe 470 andro ny elanelan'le vaksiny anankiroa zany. Rehefa avy manao le vaksiny dia tokony miandry farafahakeliny 80 andro. Zay zany no elanelana farafahakeliny amin'le vaksiny anankiroa, miandry eo amin'ny atsasakadiny eo. Rehefa vita mihitsy le tsindrona zany, amin'iny no ijerena hoe raha misy effet secondaire eo ny eo, dia rehefa tsy misy moa ankoatr'izay dia mahazo taratasy fanamarinana hoe nahavita an'le vaksiny. Dia aorianan'ny fanaovam-vaksiny eo amin'ny 3 andro eo tsy mahazo manao sport, tsy mahazo misotro zava-pisotro misy alcool. Nanomboka tamin'ny volana febroary 2024 zany ny fanaovana vaksiny teto amin'ny tanàna Wuhan, dia ny olona rehetra 9 taona miakatra no afaka nanao vaksiny, dia izy io maimaim-poana ary atsitrapo. Le vaksiny vokarin'ny laboratoire Sinopharm nampiasaina tamin'izany. Amin'izao fotoana anaovana an'ity horonan-tsary ity, raha mikasika ny hoe effet secondaire an'le vaksiny zany na le tamin'ny 19 Mars na le tamin'ny 9 Mai, dia tsy dia misy, tsy nahatsapa zavatra hoe hafahafa be dia manahoana. Tamin'le tsindrona faharoa no teo amin'ny 3 andro 4 andro taorianan'le izy ny ohatran'ny fanipanina, ohatran'ny somary reradreraka, fa zao 20 andro aty aoriana salama tsara, efa manao fanatanjahantena, miasa ara-dalàna, tsy misy zavatra hafahafa mihitsy zany hatramin'izao. Tamin'ny 9 Aprily 2024 no tapitra ny fihibohana tanteraka teto Wuhan, dia taorianan'izay be dia be mihitsy ny fipetrany raisin'ny fanjakana sinoa zany sy ny mpivarotra sy ny rehetrarehetra amin'le hierovana amin'le fiparitahan'le valanaretina tamin'izany. Dia ohatra hoe rehefa miditra amina toeram-pivarotana dia mila mitsapa hafanana, dia teo ihany koa ny fanajana ny elanelana eo amin'ny mpanjifa tsirairay avy. Dia nisy koa rehefa ohatra hoe ao anaty ascenseur ireny, dia misy marika apetraka zareo zany amin'ny tany ahafahan'ny olona miditra ao anaty ascenseur hoe mijoro dia tsy mifanatrika. Dia ankoatran'izay moa zany ny fanaovana masika izay mbola mitohy hatramin'izao, dia na ny ankizy kely ary misy fitaovana manokana natokana ho an'ny zareo zany. Toa ankizy kely manomboka eo amin'ny herintaona eo no afaka manao an'le izy, ahafahan'ny zareo ihany koa zany miaro tena. Fa ny tena zava-dehibe tamin'le fipetrany raisin'ny zareo zany ary mbola miatra hatramin'izao dia ny fampiasana an'le code QR n'aiza n'aiza toerana hidiranao zany, na fivarotana, na fiangonana, na n'aiza n'aiza, na mandeha taxi, na mandeha bus, na mandeha métro, dia misy an'le code QR iny foana zany scanena amin'ny telefona, dia rehefa voascanenao izy iny dia iny no ahalalana hoe taiza ianao tamin'ny fotoana ohatr'izao, tamin'ny ora ohatr'izao, dia iny zany no ahafahana mahafantatra ihany koa hoe raha misy olona sanatria hoe voan'le tsimokaretina nandalo tamin'iny toerana iny, tamin'iny fotoana nandalovanao iny, dia tonga dia misy ohatran'ny alerte zany amin'ny telefonanao. Le QR code io zany samy manana an'io daholo ny olona rehetra, dia maitso lokon'izy io zany raha ohatra hoe salama ianao na koa
tsy nifanerasera tamina olona sendra voan'le tsy mikaretina. Ka raha ohatra zany hoe misy an'le alerte iny dia lasa mivadika mavo ny lokon'le QR code-nao, dia dikan'izany zany ianao cas contact dia tokony tsy mivoaka ny trano intsony. Dia rehefa raha ohatra hoe be dia be le olona cas contact tamin'iny fotoana iny dia mivadika mena mihitsy le code QR zany dia amin'iny fotoana iny misy tompon'andraikitra mihitsy tonga ao amin'ny toerana fonenanao zany, manao confinement an'le toerana. Mety zany le izy ohatra hoe tanàna anankiray na mety koa hoe trano anankiray, ohatrany hoe building anankiray zany tonga dia akatona mihitsy atao confinement le olona rehetra ao amin'iny toerana iny. Ohatran'ny tenako zany zao efa nahavita an'le vaccine anankiroa, dia rehefa mamoaka an'le code QR koa dia soratra eo hoe tamin'izao daty nanao an'le tsindrona voalohany, tamin'izao daty nanao an'le tsindrona faharoa. Amin'izao zany eto amin'ny tanànan'i Wuhan efa azo lazaina hoe tena misy liberté be mihitsy zany, efa miverina be mihitsy ny activité rehetra zany na ny mpivarotra, na ny fitaterana, ny mpianatra sy ny zavatra rehetra zany, ny fiariana rehetrarehetra. Ny fiangonana koa efa miverina ny sasatsasany fa ao anatin'le fanajana ny fepetra-sakana fotsiny. Eto dia manararaotra mirary soa ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka sy ny fianakaviana rehetra mba ho lavitry ny aretinany ary mba hiverina amin'ny laoniny ny fiainany tsirairay avy.